Mila rivo-baovao nisehitry ny fanabeazana sy fampianarana eto amintsika raha ny hevitry ny Sifemana ny syndicat des fonctionnaires de l'éducation de Madagascar miantso ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'ity sehatra ity ary izy ireo hijery izay fomba ampiroboroboana ny tontolo ny fampianarana sy fanabeazana izay. Marary ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana araka nisy hevitry ny syndicat des fonctionnaires de l'éducation de Madagascar na ny Sifema. Tokony fandinika tokoa ireo tompona andraikitra rehetra amin'sahana ity sehatra ity mba hanomezana rivo-baovao sy entina mampiroborobo ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana. Tokony isy ihany fanazavana hoe ohatrany tokoa moa zany ny fomba fanendrena satria manjary tsy mety zany raha iveriko hoe raha ohatra hoe za hoe zao mpampianatra ho atao ministre ny fitsarana tsy mety zany fa na zany dia atao ministre ny force zavome tsy mety zany zay fotsiny zany tiana ho tenenina hoe mba manjary lasa heverinay atao anatin'ny tontolo be ny fanabeazana hoe lasa heverin'ny sasany hoe ministera fahatany zany ty dia samby teo ato daholo dia zay zany mba mila manazava zay prime ministre voatendreo na ny filoham-pirenena hoe ahoana tokoa moa zany ny procédure arahana amin'ny fanendrena fa mampalahelo ny maheno hoe misy vola mitikodina ny ambany any tsy fantatra hoe iza no mpanelanelana lasa sao dia lasa ataon'ny sasany fanerana ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Araka ny hevitry ny Sifem hatrany dia fotoanan'ny asa sy ny fanomezan-tanana zao mba hanarenana ny firenena. Miantso ny ireo hery fampianarana rehetra hiaraka hifarimbona sy hifanakalo hevitra mba handiniana miaraka ny hoavy fanabeazana malagasy. Miantso ny mpitondra fanjakana vaovao tarihan'Andriamatoa filoham-pirenena mba hifanometanana amin'ny hery fampianarana rehetra ka hampahomby ny tanjona iaraha-manana. Mangataka izay mba ho teknisianina mahafantatra tsara ny olana misy amin'ny tontolon'ny fanabeazana, mba olona manana traikefa sy vonona hiasa amin'ny kitsipo, mba olona misokatra sy afaka miaraka miasa amin'ireo syndicat misy eo amin'ny fampianarana no tendrena ministre ny fanabeazam-pirenena ka hantanteraka ireo tetim-panavaozana ankapobeny no soritan'Andriamatoa filohan'ny repoblika. Mba hahafahana miatrika nisy ho avy ny sehatry ny fampianarana indrindra amin'izao fitondrana vaovao zao dia mitaky nisy hisian'ny fikaonando lehibe eo amin'ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ny sahana ny sehatry ny fanabeazana sy nisy fampianarana ny Sifem.